Tany tamin'ny 2007 izy nanomboka. Zay ny première édition. Teraka tamin'ny hetahentany membre tsiraikiraiky tao amin'ny association Zolobe zay magniry dia magniry hanana traikefa hafa noho ny zay efa nanagnana. Dia nisy olo zegny nagnamia hevitra hoe magnanaova festival anareo, invité ny olo zay azonareo invitena dia mba teneno zareo hoe magnamia formation ao agnatin'le festival. Ny tanjon'ny festival hatrizay nanomboky ny atombonika hatramin'izao zany dia ny fifanakalozana ara-kolontsaina na ny antsika samby eto Madagasikara na ny Madagasikara sy ny any ivelany. Hitanareo zao amin'ny taogno ity zany ny bloco malagasy zay samby nandeha aty dia efa navy eo misy fifanakalozana zay ary zay nahatonga ny Jeune Ndego lasa maro ny discipline artistique zay hita eto, misy peintre, misy échassier, misy clown, misy noho zay échange nisy hatrizay zay rehetra mety aseho an'arabe zany no raisinay fa miainga amin'ilay thème zay apetraka ohatra hoe amin'ny taogno ity parade zay mba afaka manao parade.